Sehatra ny fitanterana indraiky kosa taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia tsy vitsy amin'ireo mpitatitra no efa manambana amin'ny fampiakarana ny sarandalana. Anisan'ny nilaza izany moa ny mpitatitra zotra nasionaly miasa etsy amin'ny fasankarana. Mijanona amin'ny fandaminana ihany no asan'ny fanjakana momba ny zotra nasionaly, araka nambara ministra ny fitaterana Ulrika Andritiny. Anjaran'ny sehatra tsy miankina ny famaritana ny sarandalana hoy ny ministra. No mariany kosa fa misy ny fanohanana na ny filet de sécurité eto fitondrana ho an'ny fitaterana amin'ireo tanan-dehibe enina eto amintsika, entina hanerana ny fatoantoky ny tatitra ahafahana mitazona ny sarandalana. Ny fepetrana raisina eo anivon'ny tanan-dehibe enina lehibe eto Madagasikara zany misy fepetrany raisina ministera miaraka amin'ny agence de transport terrestre sy ministeran'ny fantanam-bola zany hoe misy ny filet de sécurité zay mety ampiarina à partir ny mois d'octobre. Fa ny mikasika ny zotra national kosa dia avery koa io zany efa minerana coopérative zay mahaleo telo zany hoe secteur privé manao an'io dia ny fanjakana zany mandamo miaraka amin'izareo no ataony fa tsy dia miditsy antrehatra loatra amin'ny resaka fitazonana ny vidin'ny sarandalana amin'ny zotra national. Mbola tsy voafaritra kosa nefa hatreto ny teti-bolana tokony fanjakana momba ny filet de sécurité ho an'ny mpitatitra an-tanan-dehibe. Hatreto aloha mbola tsy défini satria araka teneniko tsy maintsy misy lamina zany hoe zay mahatsara amin'izao réunion zay iarahany rehetra zao mba ahafahana zany mandamina satria compensation no atao amin'io fa tsy dia hoe les subventions milina vola zany fa hoe atao ny compensation zay mety fatiantoka zany noho zay fiakarana zay no finomy fanjakana ka misy zany amin'ny fandrarana miaraka amin'ny opérateur de téléphonie mobile zany mba ahafahana manao izay compensation zay via le mobile banking. Arak'izany dia ny fitaterana tanan-dehibe ihany no andraisan'ny fanjakana fepetra manokana ahafahana mitazona ny sarandalana taorian'ny fiakaran'ny vidy solika, ary volana oktobra ho avy izao no hanomboka ny fanatanterahana izany.